aussi la même déclaration solennelle avec ma famille. Mety afaka manao an'izany safidy ampahabemaso zany ve za miaraka amin'ny fianakaviako. À partir du verset 19 jusqu'au verset 24, Any amin'ny andiny fahasivy amby folo ka hatrany amin'ny efatra amby roapolo nous voyons dans ces versets la confirmation du peuple hitantsika fa mbola namafisy ny vahoaka indray ny fanapahan-keviny et son alliance, sy ny fifanekena nataony afin de confirmer la réponse de ce peuple. ka ahafahan'izy ireo manamafy indray ny safidy nataony. Josué va utiliser une tentative, une méthode d'intimidation. Dia somary nanao fihetsika mba hitsapa an'ireto vahoaka reto indray Josoa En disant que vous n'aurez pas la force de le faire. ho izy hoe tsy hananarareo ny hery amin'izany. Qu'en est-il de ma famille? Manahoana ny fianakavianao? Qu'en est-il de ta famille? Manahoana ny fianakaviako? Le moment est arrivé aujourd'hui. Il est Tonga plus zao que ny temps fotoana, tena tonga mihitsy zao ny fotoana. de revoir ce que ma famille et moi devrions faire Ny hijereko sy ny fianakaviako izay tokony ho ataoko. pour accentuer notre service pour le Seigneur, Mba ahafako manamafy an'izany hoe hanompo an'i Jehovah izahay. indépendamment des situations et des circonstances. Ninona zavatra miseho. Chère famille, Ry fianakaviana malala, es-tu prête de ton côté, vonina ve ianao any atokantranonao any? toi qui nous regardes, Ianao izay mijery, là où tu es, naiza misy anao, à rejeter tout ce qui est contraire à Dieu na ianao izay miaino ihany koa anary izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dans ta vie, eo amin'ny fiainanao, dans tes pratiques, ao amin'ny zavatra fanaonao, pour laisser à Dieu toute la place. ka amelanao ny toerana rehetra ho an'Andriamanitra. Es-tu prête à grandir individuellement Vonina ve ianao ny hitombo ianao manokana et familialement sy ny ankohonanao mba hitombo afin de résister victorieusement ka afaka manohatra ary andresy aux attaques du diable ny fandrika avelatry ny en devoly t'impliquant dans le service pour le Seigneur? ka atonga anao tena hanompo tanteraka an'i Jehovah. À la fin de cette semaine de prière, Ary eto am-pamaranana an'izao herinandro fiaraha-mivavaka izao, ne veux-tu pas t'engager avec Dieu? tsy tianao ve ny handray fanapahan-kevitra ho amin'Andriamanitra? Que tu sois père, Na raim-pianakaviana ianao, mère, na renim-pianakaviana, fils, na zanakalahy, fille, na zanakavavy, neveu, na zanaky ny mpiray-tam-po, peu importe qui que tu sois, n'iza n'iza ianao. ne veux-tu pas t'engager avec Dieu Tsy tianao ve ny handray fanapahan-kevitra ho eo amin'Andriamanitra? et amener ta famille Ka hitondra ny fianakavianao comme Josué, tahaka ny Josoa, le vrai disciple, ilay mpianatra tena izy, tena marina, et celui qui s'implique dia ireo izay tena miditra antsehatra pour le salut des autres. ka mba hitondra ny olon-kafa ho voavonjy eo En amin'i Jesosy. commençant par sa famille. Manomboka ho an-tokantrano izany. Le verset 25 nous dit, en ce jour-là, le peuple conclut une alliance à Sichem. Aty amin'ny andininy fahadimy amby roapolo izao no voalaza hoe ary dia nanao fanekena tamin'ny vahoaka Josoa tamin'izany andro izany ka nanome azy lalana azy didy tany Sekema. Peu importe où tu es dans le monde, Naiza misy anao eto amin'ity tany ity, ne voudrais-tu pas que Dieu dise ce jour-là, la famille de X ou Y conclut une alliance avec lui? tsy tianao ve ny hoe ny fianakavianao na ny fianakaviany ranona na naiky any Jehovah? Nous sommes prêts ici. Vonina izahay eto ankehitriny. Nous pouvons dire, ma famille et moi, nous allons servir Afaka l'Éternel. ny hiteny izahay eto hoe izaho sy ny ankohonako hanompo an'i Jehovah izahay. Es-tu prêt à le faire aussi? Vonina koa ve ianao? Es-tu prêt à conclure cette alliance? Vonina ve ianao ny handray an'izany fifanekena izany? Quels sont les termes de cette alliance? Inona avy ny fifanekena misy ao anatin'izany? Premièrement, Voalohany indrindra, être un vrai disciple personnellement. dia ny tokony ho mpianatra, tena mpianatra marina ianao manokana. Un vrai disciple de Jésus. Tena mpianatra Jesosy. Deuxièmement, Faharoa, I will go. andeha aho. J'irai. Andeha aho. Aller et faire de tous les foyers Andeha aho dia ataoko mpianatra. des disciples en commençant par le tien, Ho ataoko par le mpianatra ny mien. tokantrano. Hanomboka ao an-tokantranoko izany. Hanomboka ao an-tokantranonao. Si c'est ton désir, Raha izay ny fanirianao, de tout ton cœur, amin'ny fonao tanteraka, là où tu es, naiza toerana misy anao je amin'izao t'invite fotoan'izao, à fermer les yeux avec moi dia andehantsika anakipy ny masontsika et à réfléchir là-dessus. dia hieritreritra ny amin'izany. Amen. Amen.
Nofeny zany ten'Andriamanitra izay mampahery dia mampahery tokoa izany dia rahantsika manao ny hira fahasivifolo. Hira fahasivifolo misaotra anao zahay iray. Andeha andray ny tsodrano isika. Ny fahasoavan'i Kristy ane no ameny ny fon'ny tsiraray avy ka hitahiry anao mba ho salama ho feny fiadanana ny ankonana tsiraray avy ary ho arovana avokoa na ny ainao na ny fanananao ka iseho amin'ny tokantrano tsiraray avy ane izany fiadanan'i Kristy izany. Tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Piasi
misaotra an'andriamanitra isika ry havana malala satria noho ny fitantanany sy ny fiahiny dia natanteraka ny tapany voalohany ny arahana tamin'ny sampana fiainam-pianakaviana iny isika nandritry ny herinandro isika dia nianoka manokana tamin'ny afatra sarobidy zay ny arahan'izy ireo ary isaorana ny départementa teo anivon'ny union ny fédération ihany koa na tonga n'izany afatra izany no tafapaka ny ampon'ny tsiraray avy any amin'isa tokantrano ary tamin'ity sabata maraina ity aza dia faly ihany koa ny fo maneho fankasitrahana noho ny fiarahantsika teto ary zava-dehibe ny fahazahoantsika ihany koa izany afatra sarobidy izany na teo aza ny tsy fahalavolarin'ny milina sasany zay ialoavana sady ny fialantsiny noho ny toejavatra mitranga dia ankehitriny nefa dia namahaolan'andriamanitra noho ny toejavatra rehetra amin'izao famaranan'izao dia aneona fankasitrahana manokana ireo tompon'andraikitra rehetra nanomboka tamin'ny fotoam-pivavahana tao amin'ny sekoly sabata fotoam-pivavahana ka nahatonga izany afatra izany tafapaka eo amin'ny fiainantsika irava eto isika amin'izao fotoana izao fa ny folakandro dia amin'ny rora sasandray ny fanombohan'ny fotoana zay mbola iarahantsika ihany amin'ny sampana fiainam-pianakaviana misy tantara manokana misy lesona ara-panahy avy amin'ny fifaninanana ara-baiboly misy ihany koa karazan-davatra maro samihafa vahinina saina amin'ny fomba manokana ary amin'ny famaranana dia mbola hita isika ny hafatra sarobidy avy amin'ny mpitandrina zay filohan'ny départementa anome antsika izany fitahina be dehibe izany ka dia hoampoko ny fahasoavan'andriamanitra ny fiainantsika rehetra mirary sabata feno fahasoavana fiadanana ary fitiavan'andriamanitra ho amintsika tsirary avy mirary sotopo